sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna no anaovana mbalatsara sy analorana fisaoragna ho antsika jiaby izay mitandray sy magnaraka hatrany ity onjapeo radio Faniry Maria 105.4 FM ity amin'izao fotoana izao. Isaorantsika Andriamanitra amin'ireo fahasoavana maro omenantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, koa apetratsika mandrakariva eo ampelantanany ihany koa izay rehetra kasaintsika atao mba ahalavorary zegny raha miara-miasa amin'Andriamanitra isika. Mitoy ny fandalinantsika ny finoantsika agnatin'izao no vanim-potoana tsotra mandavantaogno izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mpagnahintsika. Amin'ny ity alahady 17 tsotra mandavantaona ity dia omeny eglizy loahevitra atsika dia ny hoe izay tia mafoy. Ndeha horaisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizy antsika amin'ny ity alahady 17 tsotra mandavantaona taona dia ity sy ny fampianarany ray aman-drentsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky fahendrena. Iza moa ny olombelona afaka halala izay hevitr'Andriamanitra, nazovy no atakatra izay sitrapon'ny Tompo. Miroanana ny hevitry ny olombelona ary anjoanjoany ny heritreritrray, satria vesarany tany mety loha ny fanahy ary vizany fonenany tany ny saina maro hevitra. Zara raha mahavinavina ny eto an-tany izahay ary tsy maintsy misasatra vao mahita manoloana ny tenanay. Koa zovy no atakatra izay anandanitra, zovy no halala izay sitraponao raha tsy nomenao fahendrena sy ny rahanao ny fanahy masina avy any ambony. Izany na itsy lalana an'izay tantany ka nahalala ny olombelona izay sitrakao ary namonjeny azy ireo tamin'ny fahendrena. Zany ary ny tenin'ny Tompo, saorana ny Andriamanitra. Aja mataunja Izahaku Dunia
Noiandohana sy am'falana Matiny fangelonila Velona Mandrakiza ayete Nabudianao vovoka Niaritananao Niverenao ianao Nitarananao afetra Tuniano kamiserana Aminao nerivotaona Tidikandro keri fui Tidikalina mimona Utinufinao sinao Amisina vamarenda Dunia itenanza Zamandrubuna mitiri Manibela na marenda Vakivuni simizuru Kamilufika malasu Veriaina ni arriva Azamatauja Isabu Nuyanduana Samfalana Matine Fangelunila Veluna Manakiza ayete Mapenano neritumpu Nimanisa nyandunai Atudi ufufanai Waikata paendena Viverena leritumpu Azayela fatungava Mangurata tinzuvi Wausuli ulunau Wamalaina deizau Ifitama nozahai Kaulevu kafalila Sianza isanandu Menikapu kafarini Sirangini paulina Mayunga kaandari Lulunandu piurina Azamatauja Isabu Nuyanduana Samfalana Matine Fangelunida Veluna Mandrakiza ayete Vaky teny masina faharoa taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny Filemona. Ry zanako malala, hitanao izaho Paoly efa antitra sady mpifatotra ny Jesosy Kristy koa ankehitriny. De mifona aminao ho an'ny Onesimo zanako naterako teto ampatorana. Ampodika ty aminao izy ilay sombiny aiko. Nikiasa hihazonazy taty aminao aho ka hanompo ahy hosolonao eto amin'ny fifatorako noho ny amin'ny evanjely. Saingy naleko tsy nanao na inona raha tsy teny ierana aminao mba tsy ho anterisetra ny asa soanao fa ho sitrapo tokoa. Angamba koa i Onesimo noho ny ala vetivety teto aminao dia ny mba hanananao azy mandrakizay tsy toy ny mpanompo itsony fa mihoatra noho ny mpanompo de tahaka ny raha lahy malala ho ahy indrindra ary maika fa ho anao na araky ny nofo na araky ny tompo. Koa raha ataonao ho namanao tokoa aho dia raiso tahaka ny tenako izy. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, masin tenin tumpo. Alleluia, maere. Alleluia, masin tenin tumpo. Masne maere. Alleluia, masin tenin tumpo. Alleluia, Alleluia, masin tenin tumpo. Ombatsika mianakavany eny tompo, ho tanteraka tokoa any izany,
Evanjely masina nosoratany masinday Lioka, voninahitra neo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany nisy vahoaka be nanaraka an Jesoa, ary nitodika izy nanao tamin'ireo hoe, raha misy manatonay ka tsy mankahala ny reny sy ny reniny, ary ny vadiny sy ny zanany, mba amin'ny rahalahiny sy ny anabaviny, ary na dia ny eny aza, dia tsy mendrika ho mpianatro. Ary zay tsy mitondra ny azo fijaliana sy tsy manaraka ahy, dia tsy mety ho mpianatro. Ka na iza tokoa no aminareo no teanao tilikambo, ka tsy petrika aloha itety zay ho laniny, na anany ampy amitana azy izy na tsia, sao vita ny fototra vao tsy afaka mamefa azy izy, ka olatsainy izay rehetra mahita hoe, mba nanomboka nanao trano raha lehilahy io, nefa tsy navita tsy ninona. Sa iza no mpanjaka andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa, ka tsy hipetrika aloha hihevitra na azo nataony amin'ny miaramila iray alina, ny katroko amin'ny fahavalo roa alina avamely azy, na tsia. Fa raha tsy aomby izy, dia ny mbola lavitra ilay mpanjaka anankiray, dia andefa iraka anao ny raharam-pihavanany aminy izy. Toy izany koa, na iza aminareo tsy afoy izay rehetra nanany, dia tsy mety ho mpianatro. Alleluia, masinteny ny Tompo. Alleluia, Alleluia, masinteny ny Tompo. Izany ary ny teny ny Tompo, dera neo anao ry Kristy. Kristianina ava malala, raha tamin'ny alahady lasa teo nampisongadina tsara isika ary nanitra terisika, fa raha te hiditra ho anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, olo raika ao aminy, ho frately toty, ho mpiray tampo ao aminy, dia tsy maintsy manahaka an' Jesoa isika. Ary zay raha teo moa araky ny averimberintsika no mahatonga ny hoe kristianina, mpanaradian'i Kristy, manahaka ny fiainan'i Kristy. Izy zay Andriamanitra dia nanaiky nanetry tena nidina farany ambany, hoy Masinda Paoly ao amin'ny taratasy no an'ny Filipianina. Nanitra terisika teto ary fa tsy maintsy manana fanatretena sy alemem-panahy ary fahasorana ao anatin'ny fahamarinana isika raha te hanahaka ny Kristy tokoa, ka ho kristianina mpiarabelona tokoa. Amin'izao lahady 7 mandavataona izao dia miombona amin'ireo any Roma miatrika ny fanambarana olo sambatra an'i Carlos Acutis sy Pierre Giorgio Frassati isika, tanora eritrerino ireo, ka noresin'ny Papa François ho modely sy mpivavaka ho an'ny tanora amin'izao taonjobily izao. I Carlo Acutis zay aisika sara satria nataosika ho mpiaro ny congrès eucharistika iombonan'ny nosy tamin'ny taona lasa, ka nampahafantarina antsika izy io Carlo Acutis io
io no nilazaisika hoe ho apôstôly ny tontolo mpikirakira ny saina noforonina ny intelligence artificielle satria dia nahay nampiasa an'izany tokoa izy ary nataony fitaovana ho fitoriana ny vaovao mafaly fandrindra ny eukaristia ka nahatonga azy ny laza fa ny eukaristia ny lalana migodana mitondra any an-danitra. Torak'izany koa i Pierre George Fratsati izay tanora ny fanozy tamin'i Jesoa ka nahafohy tena nanompo fa indrindra ny mahantra tanatin'ny fanetretena tanteraka ka sy nisy aza nahafantatra azy ho nanatanteraka izany raha sy tamin'ny andro ny fandevenana rehefa tonga marobe ireo mahantra niara-ny saotra an'Andriamanitra. Izy no milaza hoe mamangy ahy isa-marainy Jesoa amin'ny alalan'ny communion masina ary maneraka ahy izy hamangy ireo mahantra manodidina ahy. Engany noho ny vavaka ataon'ireo olo-masina tanora ireo mba nahaka ny Kristy tokoa isika ka ho tanteraka amintsika tokoa ny foto-kevitra amin'izao alahady izao izay tia mafohy mitaky fanetretena sy alemem-panahy ny fanarahandian'ny Kristy mba ananasika an'izay fahafohizana sy ny fanompoana izay. Izy Jesoa raha teo nampianatra sika fa raha te hiditra amin'ny fahazakan'Andriamanitra dia sy maintsy manana ny toetra ny tsaika madinika ny zazakely sika dia sy hinona io toetra ny zazakely fa ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy ary ny fahasorana. Aoka koa ampisahivina amintsika fa tena ao anatin'izao volana ivavahana ary indrindra ikaziana sy karakarana ny tontolo iainana izao sika nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana septambra ka hatramin'ny 4 oktobra izay fankalazana any Masinday François d'Assise piaro an'izany ezaka izany isika ka aoka araky ny afatra ny Papa Léon fa-14 mba aoka izay ny resaka kabary sy ny fanentanana ilaina ireny fa mitaky asa mivaingana isika amin'izao satria dia efa mitaraina ny tontolo iainana ka asa miary mandray izay tandrify azy mikasika an'izay fiarovana sy ny fikaziana ny zavaboary izay. Ry kristianina havana, toetra anankiray ambaran'i Jesoa amin'izao alahady izao araky ny averimberitsika teo ny fahafohizana sy anana izay toetra izay sika izany hoe ny fahafozana raha sy manana fanetretena sy la alemem-panahy ary fahasorana izay tia tokoa dia mafohy hoy Jesoa. Toetra lehibe sy maintsy ananasika izany raha tia sika tokoa araky ny tanjon'izao synode fahafito fijanonana fahatelo 3e session zao raha tia sika tokoa ny fanasoa ifampisimbana ikasaka ny soiombonana dia sy maintsy manana an'izay fanetretena sy fahasorana ary fahamarinana izay isika ary io no lalana mitondra amin'ny fihavanana marina ary rehefa tanteraka izay fihavanana marina izay dia ao anatin'ny fiombonana ao amin'i Jesoa isika ary izay no lalana irososika amin'ny tena fiovoarana marina amin'ny tena fandrosoana marina tokoa amin'ny alalan'ny fikasana ny soiombonana no azahoantsika tokoa ny tena fiadanana sy fahasambarana ary ny fiovoarana sy ny fandrosoana maharitra izay tiasika satria io no ahitasika ny tena fivelarana marina. Ry kristianina havana, araky ny naverimberitsika tatoato dia manakaiky tokoa ny famaranana ny fijanonana fahatelo 3e session amin'izao synode fahafito izao sika ary io 3e session io dia raha mahasikaritra sara sika dia mikasika ny ara sosialy sy ny fifandraisana amin'ny hafa ka antenaisika rehefa mipetraka sara ny fandalinana ataosika dia hitondra sika amin'ny rafy fivelomana satria andesy ireo rafim-pahafatesana mikity ary manimba ny fiainansika ankehitriny ka izay indrindra no anetanana sika ary araky ny fanindrisika raha teo
eo ve mba ho fotoana ahafahasika mandalina tokoa ny finoana ary ny finoana velomina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny alalan'ny fifanasoavana sy ny fifampisimbinana amin'ny alalan'ny fikasahana ny soiombona sy ho tanteraka izay raha sy ao ny fahavinoanantsika ahafoy anisan'ny toe-panahy mameno ny siny enina raha tadiditsika izay resaka fahafoizana izay anisan'ireo siny sy maintsy fenoana raha tiasika anana fivelarana sika atao fa mbola ao ansaisika sara ireny resaka siny enina zay noraisika ho fampianarana ny omanana amin'izao fanatanterahana ny sinôda izao ny fahafoizana tokoa no ahafahasika mahay mampitrotra ny finoana ary indrindra koa ahaizasika ifampitrotra ary ifampiaino sy ho tanteraka izany ezaka ataosika izany vinavinam-piainana tiasika apetraka izany dia ny fandraisana tanana raha sy misy ny fahafoizana naverimberisika matetika izany fa amin'izao lahady fa 13 mandavataona izao araky ny afatry ny Jesoa dia asongadisika bebe kokoa ka ahafahasika miroso lalindalina kokoa mba hahatongatsika ho eo ve velomin'ny batemy miombona miaradia mandray an-tanana ary ilaina zany ny fahafoizana sy ny fanetretena io no tiany mpanoratra ny bokyny fahendrena ao amin'ny vakiteny voalohany ambara amintsika ka ny tena fahendrena dia ny mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra ny mahalala an'izay sitrapon'Andriamanitra zay ka io sitrapon'Andriamanitra io maniteraka ny conscience sika zany hoe mahatonga sika iombona tanteraka amin'Andriamanitra ka rehefa tena miombona tanteraka amin'Andriamanitra isika ny sitrapon'Andriamanitra ny velomasika dia hovonina mahafoy isika satria sy ny sitraposika no entisika manatanteraka ny ataosika sy ny fitiavatena sy ny avinavina ary ny fialonana no manosika sika eo amin'ny fiainasika fa ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ary io no alalintsika voalohany mazava ho azy amin'ny alalan'ny fivavahana fa amin'ny alalan'ny dinika isan-karazany amin'izao sinôda izao satria milaza miara mahita isika fa raha ny saim-pantatra sika sy ny sitraposika no entisika manatanteraka ka ny fitiavatena ny avinavina ny fialonana no angovo oentisika mivelona dia hitasika ny vokany amin'izao fiainasika izao herisetra korontana fa nilikiliana fa raha ny sitrapon'Andriamanitra vokatra ny izay sitrapon'Andriamanitra zay ny fahafoizana dia araky ny fampianaran'ny bokyny fahendrena dia mikasaka ny fiombonana isika ary araky ny efa nambarasika teo ny afatry ny Papa Léon fa 14 aoka ozy izy mba azanona amin'izay ny resaka fa mba anao asa mivaingana isika ka io koa no tiany Jesoa ambara ao amin'ny evanjely mba ho lavitra ny kobakambava isika sy ny fampanantenana pokaty ka hiezaka mba hivelona marina tokoa an'izay finoansika izay maha-kristianina sika izay fanarahandia sika an'ny Jesoa izay ry kristianina havana aokary sy ho kristianina ambava fosiny sika fa tena iombona tokoa amin'ny Kristy ka ny fiombonana amin'ny Kristy dia araky nylazaisika araky ny nampianariny mason-dahapony manana ny toetra mahandriamanitra azy izy nelany zany ka nidina farany ambany izy mba iombona amintsika ka hitondrana isika amin'ny fanavotana ary dia izay moa no ankalazaisika amin'izao zovily ny fanavotana izao ka raha te hahazo ny fanavotana isika zany dia sy maintsy miala amin'ny fitiavatena ka afoy
ireo zavatra rehetra mamatopatotra asika ary ireo no lazain'i Jesoa arena sy mifanaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra. Hoy Masindaha-Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa lay taratasy amin'ny Filemona, mampianatra ny Filemona izy dia lambarany fa tena tiany tokoa i Onezime, manasoa azy izy tamin'ny fikarakarana rehetra kanefa noho ny finoana noho ny fiombonana amin'ny Kristy dia mahafoy any Onezime izy satria ny tadiaviny dia ny ahitany Onezime fivelarana mpiainana. Ary inona moa izay satria andevon'ny Filemona taloha Onezime ka hoy Masindaha-Paoly nanaratra ny Filemona mba ho toy ny rahalahy fa lasa andevo isoa. Zay le vokatry ny fihavanana manasitrana ny fifandraisana na ny fifandraisantsika samitsika sy ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary, ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary zay zany no irisika vokatry nyzao synode zao raha namitory lalana vokatry ny finoana sy ny fandaliana-pinoana isika ka ametraka rafim-pivelomana isika ka ny rafim-pivelomana dia ao anatin'ny fifandraisana mirindra amin'ny zavaboary, fifandraisana mirindra amin'ny sika samysika, fifandraisana mirindra amin'Andriamanitra. Ary zay no tena fihavanana marina, ary zay no ampindian'ny Kristy, ary zay ry kristianina havana ny fampitarofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Izay tokoa ny vokatry ny fahavolozana ry kristianina havana. Zary mpiray tapo isika, zary olo raika ao amin'ny Kristy ka sy hira fosiny fa tena iaina asika izay mampiray tapo asika zay, mampianakavy ansika izay vokatry ny fahafoizana izay. Zay no antrapery Jesoa ao amin'ny evanjely amin'izao alahady izao ka hoy izy raha tena naradia azy sy te hanatona asika dia sy mainsy mametraka ambonin'ny zavadrehetra. Izy no sy mainsy olo laharana no ivo ny fiainasika. Ny fametrana azy amin'ny voaloha toerana no manambara fa nafoisika izay rehetra mety mamatopatotra asika ka izy no zary arena amintsika ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no hitiavasika ny zavadrehetra sy izay rehetra manodidina asika. Ka izay no antony io tenin'i Jesoa mety mavesatra amintsika io raha miteny izy hoe mankala ny ray aman-dreninao, ny rahalanao, ny anabavinao, sanatria sy hoe anapotika ny fifandraisana ivo nresantsika teo sy hoe amono azy ireo isika sanatria fa ny tadiavin'i Jesoa dia izy no atao lohalaharana ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no entsika iombonana sy hitiavana an'ireo avasika ireo na dia ireo akaiky asika azy. Izany tokoa no tanteraka amintsika raha i Jesoa no ivo fiainasika sy eo anivon'ny fiainasika ka amin'izay dia izy ny maso izeresika ireo manodidina antsika, izy no vava hoentsika miresaka amin'ireo manodidina antsika, izy no tanana hoentsika mitantana ny fiainansika amin'ireo manodidina antsika ka mitaky fahafoizana izay satria araky ny lazaisika teo amin'ny alahady roa lasa zay dia mitaky safidy ka io safidy io no efa napetraka asika hoe varavarana hety satria sy araky ny hevitra n'izao tontolo izao zay n'izao tontolo izao varavarana malalaka mitondra ny fahaverezana fa izay varavarana hety mametraka Jesoa eo anivon'ny fiainasika sy ivon'ny fisika zay dia anampy asika ametraka rafi-piainana izay ahitasika ny fahasambarana sy ny fivelarana. Mety anotantena isika ao anatin'izany rehetra zany ho vita ve zany sy ho vita ny tiany Jesoa ambara dia ilay fitenitsika matetika hoe ady sady diany viany ady amin'ny fakapanany io ny varavarana eto isika izany hoe iady amin'ireo fomba fizerin'izao izao
ka ny fomba fizerin'izao tokoizao dia mitondra mivaravarana malalaka satria fanikiliana sy fanapotena ny hafa sy firarahina ka aisika nefa nyvokatry n'izay korontana ary hitasika amin'izao fiainasika andavanandro izao ary ny tena loza ary raha mikasika ny maizy azy ny tena zany hoe ny identité dia miteraka korontana ao amin'isika ao zay satria sy mifanaraka amin'ny conscience ary zay no mahatonga ny maro ankehitriny mamono eritreritra zany hoe mamono ny conscience satria sy mifanaraka amin'ny tena fiainana ka izay indrindra ry kristianina havana ny fananarana tiany eglizy ho safasika amin'izao lahady fa 13 mandavataona ary ao anatin'ny fikaziasika ny tontolo iainana izao ary ho asika manokana efan'Jesosy ilosoasika akaiky dekaiky volana anankiray isika amin'ny fanatanterahana ny synody dia aoka hametraka sara ny afatra androany dia ny fahafoizana sy ny fanetretena sy hoe zavatra kasaina na hoentina ampizalia tena izay sy izay no mitadiavina fa araky ny ambarasika safidy ka raha safidy izy zavatra tianao ary ao anatin'izay no ahitana ny tena lalam-pivelarana marina kokoa izay no mahatonga an Jesosy milaza antsika hoe na iza aminareo sy afoy izay rehetra nanany dia sy mety ho mpianatra izy ka raha tia ho mpianatra ny Jesosy ary dia mazava ny lalana mahafoy izay rehetra mifanohitra amin'ny Jesosy izay no sy maintsy tanterahisika amin'ny fiainantsika zany hoe ny manao ny asan'Andriamanitra dia fantatrasika fa raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia miombona amin'ny Jesosy ary raha miombona amin'ny Jesosy dia mahavokatra ny fiainasika ry kristianina hafa afaka hiditra amin'izay fianakavian'Andriamanitra izay isika ka ahita ny tena fivelarana ho pirahatam-po ao amin'Andriamanitra tokoa isika mivelona ny tena fihavanana ilay fihavanana sady kristianina malagasy manasitrana amin'izao tontolo izao tanteraka izany araky ny afatra ny Jesosy ao amin'ny evanjely androany raha manana fahalemem-panahy sy fanetretena isika satria izay no mahatonga mitondra antsika amin'ny fahafoizana zany hoe sy mifikitra amin'ny tenantsika isony isika ho anamana tahaka ny Jesosy no entisika ho karakaraina mandrakariva sy ho simbinina ka tonga sika olo raika ao aminy manana modely sika amin'izay araky ny fanambarasika teo ary Carlo Acutis i Pierre Georges Frassat ary Lucien Boutvachoua i Victoire Rasomanarivo atolotra manokana ho an'ny tanora ireo anankiroa nilazaisika teo ho modely ho isika amin'izao vanim-potoana izay besaka ny zavatra mifangaro ka maro ny very fanahy mbola velona very repère mila mahita ny tena izy amin'ny fiainana isika mila mahita ny tena fototra ny fiainana ary sy iza izay fa izy Jesosy ka izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ka raha teo mpianatra ny Kristy tokoa ary sika aoka ho vonona andao izay zavatra rehetra mamatipatotra asika ary vonona anaradia azy ka hitondra ny azo fizaliana izay manambara ny fahafoizana ary manambara ny famonjena sy vita sika samirery tokoa izany ka mila ny angovin'Andriamanitra isika amin'izao alahady izao ary aoka sika hiaraka hivavaka mba hafohy tena tokoa isika sy kiraikiraiky ary Carlo Acutis sy Pierre Georges Frassat hivavaka ho asika hivavaka ho an'ireo mpitondra ansika koa isika mba hanana fahafoizana koa izy ireo sy anjaka amin'ny fitiavatena fa izany no manapotika asika manapotika ny firenensika ka sy ahitahasika an'izay fampandrosoana marina izay satria araka ny fantatra asika manan-karena isika ary indrisy nohon'izay fitiavatena sy fananana fahafoizana izay dia angonin'olombo isy fotsiny ka sy mahasoa ny be sy ny maro ka engany
hosilovy ny fanahy masina ny rehetrarehetra ka samy ibebaka tokoa fandrindra amin'izao volana ivavahasika amin'ny fikazina sy ny fikarakarana ary fikolokoloana any zavaboary izao ka ibebaka isika ka ikasaka ny mandrakariva ny soiombona ka hitarika ny olona ifampisimbana sy fanasoa anao tarigetra ny hoe arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ombosiny maro. Ry Kristy zokinay io nanome anay ohatra velony ianao ary ampianarin'ny fahendrenao izahay anorina ny fanjakanao ao anatin'ny fanetretena sy ny falemem-panahy anatin'ny fahamarinana ko ampianaro ary izay ahafoy izay fanjakana orinao eto aminay izay no fanjakana irinay ary entinay eo amin'ny fiainanay ary izay no tianay ho tanteraka amin'ny zao synode karakarainay izao ka engany ivelona ny alemem-panahy sy ny fanetretena ary ny fahafozana dia ho fianakaviana raika ao aminao izahay ka ifanasoa ifampisimbana tokoa ahitany fiadanana sy ny fivelarana maha-olona manontolo sy ny olona rehetra. Masiny Maria reny eo ampianaro zahay afoy mandrakariva ka andresy ny fitiavatena. Masinday Josefa ray mpiaro an' Jesoa miasa mafy namelona ny ankonanao sady nanampy ny hafa ianao. Ankininay aminao ireo ray mpianakaviana maro tsy anasa sahirana mikarakara ny fianakaviany fandrindra moa amin'izao mieloha ny fidiran'ny mpianatra izao. Matoky ny vavakao zahay ry fianakaviana masina tao Nazareto tatany miezaka rehetra ataonay amin'izao volana ivavahana manokana sy karakarana sy kazina ny zavaboary izao. Matoky ny vavaka ataonareo izahay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.